ny fifaliana lehibe indray lasa nambambalana no ianona amintsika am'izao fotoana izao a. Faly de faly ndray ny tena ko miana aminao eto amin'ny androany tena ty zao fandarantsika vavaka fiambelona zay rahanao mifandarana andramoka izao a, ny akiradio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambelana ary ny groupe zay mare zay miaraka aminay isan'andro a manjotosan'izao fandarana mamitsika izao. De mirabanao ary manana fiadana tompo amintsika tsirairay aby ary de miteny koa hoe maharetatra amin'ny farany. Raha androany no vao tonga eto a de teteny aminao etsika sendrasendra koa natongavanao teto a. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary matoky afa misy afatra tiany hoentina omenanao amin'ity androany ty a, raha maharitra hatramin'ny farany ianao. Ifampahentsika amin'ny adiny ray sasany eo a, ifampahery amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, famelabelarana ny tenin'Andriamanitra. De matoky sy mino fa tsy taka nidiranao teto a no ivoahanao eto a amin'ity androany ty. Tahiny Jesosy ary tsika menakavy a de maharetatra amin'ny farany daholo. Raha vaverika tahiny Jesosy ianao a, raha hiampitany rano ianao de aza mierikerika foana fa mandrosoa fa mombanao Jehovahandriamanitra. Ninona dingana ataonao a, atoato de aza misalasala fa Andriamanitra efa nanome anao a ny ositra sy ny hery a ahafahanao manao dingan-dava amin'ny zavatra mety kasainao atao io ka de tahiny tompo raha navaverika mandrosoa de aza mierikerika foana fa Jehovahandriamanitra mombanao amin'izay rehetra alehanao. Mahereza tahiny Jesosy. Mampionina tao aorianany tao Eliana miary ny hena tsiry amboaramielona tahiny Jesosy zoky Zandry Sandola, Ravavikataka, Angelina Diamant, Rala Alain Asany Apôstôly, Zamina kamaradiny Jesosy, Koda Leoni, Fabiola Zanakadapa, Ando Andry, Erika Anatra, tahiny Jesosy Selina Rosemina, tahiny Jesosy Itody Raoloso, Anjasika Patitry, Very Selina, Falra Eritovo, Bartella, Tongaso, Zizi Carla, Alléluia, Tongaso, Tozo Mikaela, Geneviève Mananjara, Noro Malalaseno, Fanilo Zavandramanana, Love Litina, Tongaso, Claudela Velorso, Fabiola Zanakadapa, efa teneniko teo ihany, Tongaso izay koa mbola tsy voatoniko teo taminareo reo. Mama Jenika, Alléluia, Tongaso faly be mahitanareo any Madagasikara tafiditra eto I Koda Nela, dia Rodine Marie, tahiny Jesosy isika menakavy, Marijo, Alléluia, Sisisona Erika, tahiny Jesosy Razana Monika, Alléluia, faly be mahitanareo rehetrarehetra de mareta ary hatramin'ny farany. Androantsika de araka amin'ny ranabavitsika afelana rakoto no hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana. De aorianan'izany tsika hiano antsatonikalo. Iza indray ary mba hanao antsatonikalo androany raha mba fantatrareo efa nanao teto ihany izy fa fanondroana izy zao ny hanao antsatonikalo amin'ity androany ity. Iza ary zao mba fantatrareo mety eritreretrareo hanao antsatonikalo. Mahafinaritra be ny antsatonikalo reny izytsika rehefa avy eo de ataontsika hivavaka aloha ametraka amin'ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra de aveontsika hiditra avy hatrany amin'ny antsatonikalo. Iza ary no hanao antsatonikalo. Tompo zoko felina rakoto anao ny fitenenana. Tahiny tompo pasteur de mbola manomana fiarabanantsika rehetrarehetra indray tahatra izao fotoana mahafinaritra izao de hiaraka hivavaka tsika metrahantsika amin'ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra indray amin'ity alina ity. Andriamanitra misaotra anao indray izay raha mbola afaka miantso ny anaranao amin'ity alina ity anao ary manome voninahitra anao Jesosy satria noho ny famindram-ponao mbola tsy nahalany anay tamin'ity androany ity. Tanteraho eto ny teninao Andriamanitra manao hoe atsoa dia hovaliako ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy fantatrao. Mino an'izany teninao izany izay Andriamanitra ary manantena izany vanim-bavaka izany ka dia
taio amin'ny fomba manokana sady ny fitaovana izay entina mampiampita amin'ny teninao sy ny fanjakanao Andriamanitra, indrindra ny fitaovana rehetrarehetra manomboka any amin'ny pastera ka any amin'ny tsirairay avy. Dia ianao Jesosy miaro mba tsy ho tapatapaka arovan'ny fanamasonao, rakofy ny fanamasonao Jesosy, mba tena hoe ho tanteraka ny fotoana mba tsisy anakatsakana ny fandaharana Jesosy malala. Andriamanitra satria betsaka ny olomonjena amin'ny alalan'ity fandaharana ity Jesosy, ka dia arovy sahady ny teny izay afafeto mba ho aina ho azy izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ary ny teninao Jesosy dia tena hoe anasitrana ny marary ary mamelombelona indray ny fanantenana izay efa very. Ao koa izay reradreraka ara-panahy, ianao ny ampitraka izany amin'ny alalan'izany teninao izany, satria ny teninao dia velona sy mahery. Dia diso anjara amin'izany koa Jesosy ireo nomenao talenta amin'ny antsatonokalo, ianao anie Jesosy mbola ampitombo mandrakariva ny talenta izay omena ho azy ireny amin'ny asa fampandrosoana Jesosy ny fanjakanao. Dia ao koa Jesosy ny pastera izay melabelatra ny teninao dia ianao ny rakotra ny fanamasina ary ametraka ny teny ao am-bava ny pastera mba ho tafita any amin'ny tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra izay ho zarainy eto mba ho azony tsirairay avy. Ary ao koa ny mpiaino Jesosy aza ataonao mpandray fotsiny izy fa ataovy tena hoe mpiaino mpakatoy ny teninao ary andray izany afatra izany dia mba ho tafitany amin'ny tsirairay avy izany. Dia fanamasinao anie Jesosy ny andrakotra ny tsirairay izay mandray izany tenina izany mba azony mandray ny afatra ao Jesosy ny amin'ity alina ity. Dia mametraka koa Jesosy malala ho an'ny vavaka, ho an'ny firenena Jesosy malala, satria tianao izany firenena izany izay entina hiambavaka eto foana Jesosy malala. Dia ianao Jesosy ny ananatra izany firenena izany, satria ny fona toritory sy mangorangoraka dia tsy mba ataonao tsinitsinina Andriamanitra, ka izay rehetra tsy vavaka sandratra eto amin'izany firenena izany Jesosy dia ho raisinao amin'ny fitiavana ary amaly vavaka anay ianao. Dia tahiry koa ny namanay Jesosy malala izay any am-pandehanana any, izay novidianao indray ny afatra ao sy andray izao fandaharana izao, naiza misy an'izy ireny Jesosy na any tokantrano tsirairay avy any, na any amin'ny toerana ny mpandehanana hodina, any amin'ny toerana maro isan-karazany any Jesosy ka novidianao. Dia ianao anie Jesosy ny andamina ny programany azony mandray izao fandaharana izao sy mandray ny teninao. Dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy izay rehetra mety tsy voaton'ny vavako dia voninahitra ho anao rery any. Aleloia, amen. Aleloia. Misaotra indrindra ny zoko fiainana koa tsika tanatin'izay vavaka matsiro izay nentin'izay matoky sy mihitsika fa nampahelanao izay vavaka nentin'izay voasary natao anaty vavaka nataony teo daholo ny rehetrarehetra izay mataontsika eto dia isaorana azy izany dia Jesosy manakirem-pahasoavana ny amaly fitenao izoky felona rakoto dia mahereza hatrany hatrany mifanantena amin'ny ankohonanao dia tahin'ny tompo ianao. Jesosy amaly fitenao tamin'ny asa izay nataonao teto androan'izay manambavy felana rakoto. Tahi tompo zoky todraonso kodale oni razana monika rahalahy Mampionina Fontaine-Lalanirina, Teresa Albenja, Mami, Yama, Tiarakoto Arzaka, Fiti, Elisa Atiala, Andrenia Suzella, Nambitso Makrina, Ranatenirina Marie Charline, tonga soa daholo nareo. Aleluia. Mampimekely mahita ny commentaire nareo misy teny ianona dia mampina zary tsy mahay hoe izy. Tokony hitanareo fotsiny izy zany olona tsy commenté teo dia ilay olona tsy commenté teo zany hatramin'izay tao anatin'ny fitenena reny dia ao anatin'ireny zany zao tokony ho izy. Beky sola tahiny tompo atoke sola satria raha sola manjary ohatrany mitovy aminahy. Tahiny tompo tsika menakavy misaotra reo koa mankasitraka amin'ny zareo avy hatrany tsika ary ataontsika hiditra amin'ny antsatonokalo voaingana izy ny nanao teto dia
dia niainga hony amin'izay ny aingam-panahany dia tonga dia navita fandroany tampoka indray izy raha natojo hitondratsika anaty antsa tononkalo indray izy androany dia voafaky marina izy masafaky marina izy mitondra an'ilay iny dia androany mbola izy indray menofinaritra arytsika rehetrarehetra raha natojo anao ny fitenenana. dia faly miarabantsika rehetrarehetra aminaran'i Jesosy tonga somatsara eto amin'ny vavaka fiandenana dia faly be mihitsy izara aminareo an'ity tononkalo ity indray dia zarako aminareo amin'ny fitiavana be mihitsy dia meno finaritra atsika rehetra ty tononkalo ity moa dia nampitondraiky ny lohateny hoe ny fahalehibiazany famindram-pon'i Jesosy. Halleloia. Eny ry Jesosy tomponay fa na dia naditra azy izahay niezaka tsy nahalalanao fa variana tamin'ny fiainan'izao tontolo izao. Tsaroako tokoa za taloha izao no nitarika ny olona tsy vavaka voaloha na dia nanana faniriana aza ireo namako tamin'izany mba hiangona any am-piangonana any dia za kosa nanaka anazy ireo ka niteny hoe lany fotoana sy volany fotsiny nareo fa andao hiaraka amiko hilalao sy andehideha satria nge maro ny toerana tsara afaka le maro ny antsonao tamiko fa za no nanidiny sofiko nieritseritra manko za hoe impiro tanora ka resy lahatra fa mbola tsy nipaika ilay fotoana sy ora so ihany fa tsy navelanao fa nialanao nienina fatratra mba hitodika aminao ka nasianao problema lehibe nahavaky loha dia teo za vo tapa-kevitra amin'izay fa hitody to niverina tao an-tsaiko tampoka fa ay moa misy an'izay Andriamanitra zay ka ilay Andriamanitra mpanangana fiainana mahay. Halleloia. Tsy nanana vola man-kare ianao tamin'izany fa ny hany mba nananako dia nilohalika ihany io netiko nandohalika teo anatrehanao mba hibebahana sy andrandrahana ny famonjenao teo za vo mba naharitra ny vavaka izany indrindra moa fa rehefa voakasika ny fo dia tena nitomany tena naniranao fatratra mantsy satria tanaty fahoriana ka tsy tanako ny ranomasoko fa dia nikoriana ry volana moja taty aoriana akory tiagagako fa nanjavona ho azy ilay fahoriana fa to vetivety foana dia lasy satria ny tana maherin'i Jesosy ny asy endre lehibe loatra ny famindram-ponao fa mba nitopy tamin'ity ambo-kely ny masonao mibitabitaka iry ty foko veloma lava ary fo mitoloko isambatra sy tetrika aho manana anao ka niandroko sisa ny voady fa atolotro anao ianao rery manko ny hany mba nahatsiaro ahy fony ana tahotra sy tena nanay ho anao izay miaino ana io tiako ambara aminao anio fa lehibe sy mahatalanjona ny famindram-pony ary afaka ho zarainy amin'ny olona rehetra izay mikatsaka azy ao am-pony. Halleloia. Amen be. Halleloia. Misaotra betsaka raha latojo tena nandeha message kely anazy misy moa zany teo hoe tena misaotra fa tena mahafinaritra sady mahakasika ny fo le vetsovetso-po. Halleloia. Dia irariana fa ho votarika eto daholo ny fianakaviana ary raha iralatojo dia mbola atao anaty fahatanorano fa nanapa-kevitra ny anaradian'Andriamanitra ary nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy dia za matoko fa ny devoly rehetra eo amin'ny fiainana koa dia angoronetana sy sakosy. Halleloia. Dia tsy azo azo tsony na ny devoly na ny demony. Halleloia. Tay tompo raha latojo dia mahereza tompombanao dia mahereza hatrany hatrany fa mbola miandro indray zay roviana indray mety raha afaka pitsy indray dia izy Halleloia. Rehefa mafana zay mantsy ny fo rehefa miakatra io aingam-panahy io dia ohatra te handray stylo sy taratasy foana zay efa manoratra mahafinaritra rehefa manao asa soratra fa rehefa tsisy atao iny ianao ka miainga ilay aingam-panahy dia homany amin'izay ny taratasy fa dia mivoaka daholo izay ao am-po rehetrarehetra. Tay tompontsika menakavy maherezatra ny hatrany ataontsika henohira ary miloha nidirantsika amin'ny ten'Andriamanitra ataontsika henohira apetrakantsika ampelantan'Andriamanitra
ary manasatsika menakavy tsika rehetrarehetra anatin'ity izy ty hoe tsika andray an' jesosy e dohatra an jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainatsika isika rehetrarehetra ao anatin'ity iray ity sotra re koa makasitraka andralatojo a tombozy sady mitombofa saovana tojo a de avoainy ao am-pofa sitraka andriamanitra zany de manitana anao rehetrarehetra ihany koa ianao rehetra zay manana fanomezam-pahasoavana kely areo afaka mba manolotra tononkalo koa e raha zao efa manam-potoana mba hanolotra kely koa fa tsisy fotoana aloha za de mbola tsy nanam-potoana fa ao arinao ao za mety fa alohan'ny 15 août mety mba havita anankiray alleloia na ao arinan'ny 15 août tahiny tompo mahereza daholo a ndahoary a maka baiboly a maka toerana tsatsika anatin'ity hiditra avy hatrany a amin'ny tenin'andriamanitra rahantsika amin'ny ranabavitsika marina tianavany Kanada eto la tenin'andriamanitra amintsika androany ndahoary a minofinaritra tsika menakavy a tahiny Jesosy
Anis mandunduna wampuna Ekian rambu lahazwata Rajwani detsibulata hariana Rai suizi fatiha Alleluia. Nisany raha mahafinaritra izy iny ary manasa antsika hoe raiso Jesosy a. Afotoana zao hoe le ilo hoe sao dia tia andro farany a dia mino aho fa handray an' Jesosy ianao ary fanapa-kevitra ngezandreza tokony ataonao zany raiso Jesosy a ho tompo a sy mpamonjy a ny fiainanao a raha lasa anam-pavy-malala. Dao tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra filazana verina amintsika ihany a manomboka amin'ny 13 août tsika no misy ny fandarana farany dia aorinan'izay tsika amin'ny 27 août indray tsika manao sabata zadrasika 13 a manao sabata tsika dia tsy misy fandarana vavaka fiambenana fa ny 20 tsika misy live sabata dia 27 tsika misy live sabata dia ny lahatsinainy aorinany am'izay miverina amin'ny laoniny a ny fandarantsika. Efa nitenena tamintsika teto a fa misy mikarakara fivadikanina tsika amin'ny zoma 2 a sabata 3 ary a lahady 4 septembre hiatrehantsika n'inona hoe hiatrehantsika ny fidiran'ny mpianatra sy ny tao-piasantsika vaovao indray amin'ny taona manaraka ity. Raha mba misy mampatsiahy anaty commentaire zay a dia amin'izay mba voavaky ny olona sao dia gaga nareo amin'ny manomboka ny amin'ny latsinainy 15 août any tsy mahita ninina etsona nareo dia sao dia verina hoe efa nanjavony izay lasa ny an-danitra mba ataoko amainina rehefa zany fa tahaka ny fataontsika isan-taona dia mana sasasakely tamin'ny heritaona zao a le ohatr' zao mihitsy ny fotoana nandehananay a fa tamin'ity nahemotra kely le izy no niasa mandraraha izay tsy zay vo zay ny fandaminana tao am-piasana eny ary tahitompidao ary tsika menakavy a hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika izay raha tsika amin'ny ranavavitsika marinaty anany a Koweït a dia minofinaritra ary tsika rehetra dia rehefa mioneto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ny tenako minofinaritra marinaty ana anao ny fitenenana Zany rahatsiny kely ry havana rahatsiny kely fa misy somary tsy mety kely a safady anila tompoko rahatsiny kely a misy fanamboarana kely vetivety fotsiny a fa andeha nefa ny fa tsy taitra akorytsika sao nareo mba mahita azy elaela ao ary a raha mba marinaty ana anao ny fitenenana. Mankasitraka ny pastera namin'ny fitenena fiadanan'Andriamanitra ho antsika rehetra mpiaino sy mpanaraka ary manaraka izao fandaharana izao. Ny soratra masina ho zaraiko amintsika androany dia Genesis 1:1-7. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Izay vokan'ny Genesis 1:1 ka hatramin'ny 9, izay mitantarana ny namboaran'Andriamanitra zavatra rehetra ho an'ny olombelona alohany nanamboarany ny olombelona. Raha fehezina ny voasoratra dia ampy ny zavatra nomen'Andriamanitra ho antsika olombelona, feno ary ampy ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Tsy nisy nangalana, tsy nisy anasorana ary tsy misy anampiana. Nomeny antsika ny tany dia zavatra ampy no nomeny antsika olombelona. Nomeny antsika ny Baiboly dia feno sy ampy no namenony izany, namezany antsika izany.
Ary nanafatrafatra antsika mihitsy ary izy hoe aza misy anasorana, aza misy anampiana, fa io izy no feno. Ampy sy feno daholo ny zavatra omen'Andriamanitra antsika, ary amin'ny fotoana ilayntsika no anomezany antsika izany. Tsy namboariny voalohany ny olombelona vao namboariny ny maizina sy ny mazava ohatra, fa efa vita milamina daholo ny zavatra rehetra vao namboariny ny olombelona. Dia ohatr'izany koa efa nalaminy daholo ny zavatra rehetra vao tonga tetỳ an-tany ianao. Ny fahatsapatsika hoe feno sy ampy ny zavatra omen'Andriamanitra antsika, dia efa fanombohan'ny fankasitrantsika ny tenin'Andriamanitra, izany hoe tsy fahatsapatsika hoe feno sy ampy ny zavatra omen'Andriamanitra antsika, dia efa fanombohan'ny tsy fankasitrantsika ny tenin'Andriamanitra, tsy fankasitrantsika fa lehibe Andriamanitra. Lasa mitarika zavatra hafa ary matetika fanembana foana ny tsy fankatoavana ny lahatra na planina omen'Andriamanitra antsika. Izany mahatonga antsika manao fampitahana ny fiainantsika amin'ny hafa, ka mahatonga antsika mialina na manambanimbany na mamono olona na mamono tena mihitsy aza. Tsy ny fampitahana ny fiainantsika amin'ny fiainany hafa no ratsy, fa ny laingalainga, ny fialonana ao ambadika, izany hoe tsy fanajana ny didin'Andriamanitra ao aoriana mihitsy no ratsy aminy. Misy olona fantatro ohatra dia 30 taona izy dia mitady any ahitena, fa ngeza loatra hono izy satria 75 kilo. Tany Madagasikara izy 45 kilo, tamin'izany izy zany 16 ans. Dia mirefy eo amin'ny 1m75 eo izy, dia tonga taty andafy foana izy dia lasa mibota foana kanefa tsy dia misakafo firy. Dia lasa izy manao fampitahana ny fiainany amin'ny fiainany ankizivavy avy amin'ny Madagasikara. Tsy teneny hoe ny ankizivavy avy amin'ny Madagasikara vao tonga dia siksikely daholo, sady taifina kely daholo, mafatifaty. Dia hoy aho tao an-tsaiko hoe tokony tsy nanambady ianao, tokony tsy niteraka ianao, ary tokony tsy niala amin'ny Madagasikara mihitsy fa tokony mipetraka tany foana, dia tokony 16 ans foana ianao mandra-pahafatinao. Tsy tapany mihitsy izany ilay fanomezan'Andriamanitra azy ka mahatonga azy mitete foana ohatr'izany. Tsy tapany hoe aiza no azakan'ny olona 45 kilo, zazakambana 7 kilao, isan'isany izany hoe eo amin'ny 40 kilao isaky ny 2 ora eo no batibatainy foana, dia mbola hiampy fikarakarana azy ireny. Tsy tapany fa nitavina petrak'Andriamanitra eo amin'ny vatany dia natao ahazakan'ny température izay mety ho latsaky ny 30 degré rehefa hiver aty. Izany hoe efa nataon'Andriamanitra daholo ny fepetra rehetra iainany andafy sy ahavitany ny fitezanany zanany kamany, dia mbola monimona izy fa tsy taifina, dia lasa mihazakazaka manao régime coupe faim isan-karazany, mandany vola sy fotoana manao fitness, simba amin'izay ny fahasalamany taty aoriana, dia lazainy fa Andriamanitra no tsirarany. Dia hoy aho taminy hoe tian'Andriamanitra ianao fa ianao tsy mahatsapa ny fitiavana, miverena fotsiny ao aminy. Ny zavatra nataony vao voaka ny hopitaly dia lasa indray manao planina hoe hanao fandidiana, hanasorana ny daviny. Izany no tantaraiko eto mba ahitantsika hoe izany no ataontsika olombelona rehefa tsy tsapantsika, fa sahazatsika amin'ny vanim-potoana iainantsika ny omen'Andriamanitra antsika. Ny vatana omen'Andriamanitra antsika amin'ny taonantsika dia ampy antsika amin'ny fotoana io. Efa omen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra apetin'ny fiainanao amin'izao taona anao izao. Maninona ianao mijery jeune fille de 20 ans, mbola vao tonga, maninona ianao mitady ho sexy eo mason'ny mpiara-belona kanefa ianao efa manambady, niteraka. Tamin'Andriamanitra nanao any Adama sy Eva dia efa nataony vonona tsara daholo ny zavatra rehetra ilaminany Adama sy Eva ao amin'izay Edena. Dia misy fijoroana vavolombelona faharoa, misy mpiara-miasa aminy koa dia hoe maninona ianao mivavaka dia mbola mampiasa nouvelle technologie,
mandeha avion sy mandeha fiara tokony efa tsy ampiasainao daholo tsony reny fa satria nareo ny science contraire ny religion dia efa liako hoe ampy ho an'olombelona amin'izao vanim-potoana izao ny zavatra rehetra namboarin'ny olona amin'izao vanim-potoana izao ekeko fa olombelona nanao azy fa aviaizany fahaizana nahavitan'ireo olo ireo an'ireo zavatra ireo ka tsy avy amin'Andriamanitra. Aviaiza tokoa tsy ny fahaizana nampiasana nanamboarana ny avion, nanamboarana ny telefona, nanamboarana ny internet raha tsy avy amin'Andriamanitra. Raha tsy misy ny fanahy niditra tao amin'ireo olona nanamboatra ny nouvelle technologie, ina ny zavatra vita teo. Ka amiko manokana zavatra efa lamina napetrak'Andriamanitra iainako amin'izao vanim-potoana iainako izao izany dia ampiasaiko ny nouvelle technologie, ampiasaiko ny internet, ampiasaiko ny avion, ampiasaiko ny fiara satria izany mety amiko amin'izao vanim-potoana izao napetrak'Andriamanitra tao amin'ireo olona nanamboatra izany, izany fahaizana izany dia ampiasaiko. Ka izay fomba fijery izay izany dia tiako tenenina hoe tsisy kisendrasendra mihitsy ny eto ambonin'ity tany ity, tsisy zavatra ny voaforom-porona ohatr'izao satria hoe tsisy Andriamanitra, non, misy Andriamanitra. Ny zavatra rehetra izay misy na ampiasaintsika amin'ny vatantsika olombelona dia napetrak'Andriamanitra ho antsika ka tokony ampiasaintsika. Zavatra tsy mety fotsiny dia ny manao excès amin'ny fampiasana ny nouvelle technologie, ohatra hoe tsy mifantoka amin'ny zavatra tokony atao, tsy mifantoka amin'ny fivavahana fa laza mijery zavatra hafa izay voana tanteraka amin'ny didin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly dia tsy mety. Izany hoe vanim-potoana mifanaraka amin'ny fiainantsika namen'Andriamanitra antsika amin'izao vanim-potoana izao l'an 2022 izao. Izany hoe atsika izany izao namen'Andriamanitra nouvelle technologie tsika, namen'Andriamanitra izany hoe avion izany tsika, namen'Andriamanitra izany hoe fiara izany tsika hiaina eto ambonin'ny tany dia anjarantsika fotsiny no manao fiainantsika miaika aloha hoe Andriamanitra lehibe, miaika hoe avy amin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany dia anjarantsika no miaina mifanaraka amin'ny didy folon'Andriamanitra ao amin'izany zavatra rehetra izany. Izay no zavatra tiako velobelahana teto amintsika andro any dia mankasitraka anareo miaino hatramin'ny farany an'Andriamanitra ny tera sy voninahitra amin'ny zavatra rehetra izay vitako hatreto. Tsy zavatra vitako raha tsy mieriny dia alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra. Tahin'ny tompo ianao sotra anao ny amin'izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra izay anjara nentinao teto androany raha nambavy marina. Andriamanitra manakira fahasoavana maly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana dia maherezatra ny hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Dia tsy ho verimaina akory ny asan'Andriamanitra izay nataonao teo fa ho tsarovan'Andriamanitra ireny ary izy ilay manana tanana lehibe sy mahery, izy no mamaly fitianao. Dia mahereza dia tahin'ny tompo mahafinaritra be ilay zavatra nieritrretiny tao anatin'ny toriteny mahatonga saina lalina be andeha lavitra be koa ny saintsika. Ary androantsika dia hiaraka ny titra kely nomeny teo jerena dia ohatr'izao hoe ampy sy feno ary amin'ny fotoana ny hanomezan'Andriamanitra zavatra antsika. Alleluia. Dia ino koa ilay zavatra iray teneniny teo hoe tahaka hoe mety zany hitondran'Andriamanitra ny fiainanao io ary androantsika dia hiala amin'ny atao hoe fimonomononana. Alleluia. Hialatsika amin'izany atao hoe fimonomononana izany. Dia be dia be ny olona mimonomonona amin'ny zavatra izay mitranga, mahizy mihinana mahafantatra dynamogène, mampionita aloha kely, tena kely.
tena kofehy kely mahara-panjaitra kely dia tsy mahina-kanina mihitsy dia nomena dynamogène izy tamin'izany dia lasa nerinina-kanina amin'izay dynamogène zany dia mampihany mihinan-kanina be rehefa malalaiky koa ma ianao mahizy a menomenona ty atavy matavy izy a jerena daholo ranona citron inona aby zavatra mampahi fotsifotsy izy a te ho bronzé maintimainty izy a te hanao ohatrany Jackson nanao fotsifotsy atao lasa vazaha androantsika hianatra mihitsy hoe tena ianao io tena tonga lafatra nanaovan'Andriamanitra anao ary tonga lafatra io hitantanan'Andriamanitra ny fiainanao io anketsika hijery famoronany andray lesontsika eto androany misaotranareo mankasitraka ny mpitolo-teny rehetrarehetra fa mampahiriantrareo reny teny entinareo reny alleloia ny soramandry dia namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao dia ho jerentsika androany zany fahaizan'Andriamanitra zay tsy azo itikevitra tsy azo itikevitra azy tsy nila mpanolontsain'Andriamanitra no nanorona an'ity zao tontolo izao ty tsy nila mpanolontsaina tena hoe marina angezany teniko an'izao fa mampioninga ry avana taloha ka tena kely tena mitsokotsoko kely zay zaho fa nerinanareo mba andefasako ny sariny tamin'izay voalohany fa mitsokotsoko kely tena kely dia nomena dynamogène misy aloha dia iny am'izay vola mivity mampionany amin'ny restaurant zany taloha tsy dia mandany vola tsy mahina-kanina mihitsy dia nomena dynamogène dia nyherininana am'izay ianareo izay kelikely tsy mahina-kaninao a minanany zany fa mampiheriminan-kanina zany namoronan'Andriamanitra zao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Genesis voalohany a toko voalohany andininy voalohany tamin'ny andro voalohany Andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany fanamperana zany efa ngezangeza ary izy tamin'ireo mariazy reky tamin'ireo mariazy re mihitsy izy nomena dynamogène ary tozy mbola ngezangeza efa lehibe ary efa ngeza ary izy tamin'ireo fa mbola kely izy tamin'izao talohany reny mbola kely fezina amin'ny tanan'ila sakambinina dia tafaverindre ty any ny tanako sakambonazy zany a hitako ty any ny tanako sakambonazy ho ten'Andriamanitra hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany nasian'Andriamanitra aloha ary ilaitsika ilaina ny lanitra sy ny tany tany dia fanomanan'Andriamanitra hiaina eto an-tantsika dia hoan'ny an-danitra isika alleloia ary ny ten'Andriamanitra hoe ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary niaizina ny tamboniny lalina ary fanahin'Andriamanitra nanomba tamboniny rano ny zavatra noarian'Andriamanitra hoe zavatra mbola bruta bebe tsisy endriny tsisy ninona tena tsisy ninona fa izao isy zavatra ho ataon'Andriamanitra isy fanatsarana ho ataon'Andriamanitra satria isy olona ho apetraka eo tsy mety amintsika tsy mety amin'Andriamanitra azafady ny ametraka ny Adama sy Eva rehefa afaka enin'andro amina tany tsisy endriny sady foana tsy mety amin'Andriamanitra izy mivady hitsapatsapa ao amboniny ao anaty maizina ao fa ozy Andriamanitra hoe voalohany indrindra tsy ataoko foana sy tsisy ninona zany izy ty fa tena ho ataoko misy ny fanahiko aloha manomby eny ny toerana misy ny fanahan'Andriamanitra zany dia toerana mahafinaritra toerana miaina ary ozy Andriamanitra hoe andiny fatelo ary Andriamanitra ny hoe misy mazava dia nisy mazava satria ilaitsika ny mazava halleloia anomboka anao io Andriamanitra
hitsinjo an'izy izy vao maly tsika safaky maly no resaka momban'ny atao hoe itsika de mpanjakany zavaboary itsika de tena hoe zavaboary tsara indrindra asa tanan'Andriamanitra tsara indrindra. Alleluia. De anomanan'Andriamanitra ny tsara indrindra. Za mitena fa miaraka amin'Andriamanitra io ianao aza manana aya ny anana fiainana ratsy zany fa ny tsara indrindra ry havana no manan'Andriamanitra ho anao. Ary nataony tamina farany hitatsaina tamin'ny maha-Andriamanitra azy mihitsy nanamboarany sy nandaminana ny fiainantsika. Ary tsy tokony rehefa mamaky an'ity Genesis ny torindrana vavamarina aty itsika Genesis voalohany sy faharoa de tsy tokony hanam-panahinana ny amin'ny mety ho fizotra ny fiainantsika raha miara-mandeha amin'Andriamanitra isika. Ekeko io fiainanao io am'izao fotoana zao mety io zany hoe tsisy voanomboka am'izao fotoana iainantsika zao mbola tsy mivavaka ianao de kivikivy ianao de tonga eto ianao androany. De hoe tena ty fiainako ty tena tsisy endriny sady foana ary tena mandalo aizina de teteny aminao meo aty amboarin'Andriamanitra zany fiainanao zany. Atolory azy ho amboariny zany fiainanao zany. Ho hitanao no hikarakarany an'io. Ary ny zavatra hetsika voalohany ataon'Andriamanitra mba hahatonga ny fiainanao io ilamina de sy ny fahazavana aloha aminao. Ny fahazavana de Jesosy Kristy. Jesosy miditra eo amin'ny fiainan'ny olona ray no mitondra fahazavana. Aza mbola tonga aloha de mety hoe vola, arena, tomobila be, trano be, tsy mbola zay aloha. Fa ho ala amin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy mihitsy io fiainanao io. Be de be ny olona tsy manaiky ny fitantanan'Andriamanitra de lasa manaonao foana. Andriamanitra de mitondra ny fiainantsika, mampianatra antsika hanana fiainana mandroso tsikelikely. Raha tena Andriamanitra fa ny fiainan'i Davida de zao ny tantan'Andriamanitra azy nandroso sy nialehibe Davida satria Jehova nomba azy nandroso de nialehibe fa tsy hoe tonga de lehibe Davida. Benebenena mandretritra tonga de lehibe. Tsaroako le tantara mampiomehy kely tam'izay mbola mpianatra zay. Misy lehilahy anankiray nahazo tam'ireny atsapaka ireny tam'ireny kilalao reny. De tam'izany moa tao Biorika tao mpivarotra an'ireny Land Rover reny, tsy haiko raha mbola ao zao ny inona moa anarany concessionnaire zay. Izy mivarotra BMW sy Land Rover ao a Biorika ao Antanimena ao. Disco inona moa tsy tadidiko inarany izy. Landis Madagascar mpiasan'ny Landis namako. Mivoaka ny Discovery tamin'ahy tamin'ny taona 495. De nanombola tantara mahatsikaiky ny Discovery zany. Misy olona zany vidy nahazo tam'ireny atsapaka hoe PMU na ohatry zany. Izy olona tena mbola mandeha am'ireny kapa pneu reny, mahay kapa pneu nareo. Le kapa tena le amboariny eny tsisy ndarina vita vetivety vita amin'ny pneu chambre à air reny mora indrindra. Kapa 4x4. Fa zao nahazo vola be tampoka tonga de niditra tao amin'ny varotra fiarakodia io. Anaovy Discovery iray. Mivoaka Discovery tam'izany. Anana ny vola. Fa nomboka teo am'izay izy vao mivoaka teo de nandeha mafy be mihitsy. De zay olona songona ny gaga. Hoaiza reny. De sady miklakson izy de gaga ny olona de ny olona manao pointe reny, ohatry ny olona manao course pervé. Fa zay olona nalovany de ata izy. Tsy malala Discovery. Zay mandinidinika azy. Tsy malala Discovery. Tsy malala Discovery. Tonga taloha tany mivadika le tomobily. De le olona songona ny rehetrarehetra nanaovany teny hoe tsy malala Discovery. Tsy malala Discovery. Tonga teo daholo de izy nareo nge tena misy sekoseky loatra nareo.
hitanenga ianareo songona reto de miteny hoe tsy malala discovery ve tsy malala discovery taraina le rahala zany eo izy mba manontany anareo hoe so de mba malala momba discovery nareo na ny fanajanonana discovery aika izy tsy mahay mitondra automobile fa accélérateur ihany no fanta fa tsy reo ahoana manajanona ty de mba te anontany izy mahay aty menareo ahoana fanajanona aty eo zany tika tongava be de be ny olona te tonga de isaoty ka raha ianao miainga avy any amin'ny farany ambany scooter tsy mbola lentinao tsy fantatra koa izy ina atao accélérateur ina ny ilana ny accélérateur ino nrety zavatra potseriny rety frein reny tsy fantatra akory zany de discovery iny tediavinao fa Andriamanitra de zao alaminy resaka ny olona miteny ty Andriamanitra mpame automobile hoe Andriamanitra hoe garage aza tsisy garage aloha many aloha ny garage alleloia maomeo tena salon canapé d'oncle zay ny tranonao nefa ny trano kely avoaka eny atokotany ny angle reny ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao aloha raha olo vavaky ianao raha tonga eto anao androany hoe fiaino aiza zany tena mangidy ty fiainako ty mahita olona ianao mijovavolombelona fa nahazo 4-4 de tsy mbola reny aloha ny eritreretinao ho avy io fa zao aloha isy mazava ny fiainanao raha mitsapatsapa ao anaty maizy anao hoe fanananao ny zavatra rehetra tsy hitanao ny tsiron'io fiainana io raha io tany iainantsika tamin'ny voalohany io tany tsy nisy endrika sy foana io aizina tambonin'ny lalina tao anaty maizina tao no tonga de natao Adamaseva nanao coup de tête tao reny izy zany eva ihany ty inona ny aleanareo aty fandony aiza le sirandaoka siramamy no voaray arotsany e vary sira ny vorotsaka kaponko tay seza tsalao nataony tao atao anaty maizina tao ozy Andriamanitra hoe misy mazava aloha de nisy mazava ny fiainana ianao io tsy fantatro nanomboka ofenao nanomboka nandray an' Jesosy ao amin'ny fiainanao ozy zany hoe tena mbola tena maizina ampoko ny tany aman-danitra tsia efa misy mazava zao eo amin'ny fiainanao efa tsy tany tsisy endrika sy foany zany tsony io ary tsy aizina ntsony ny tambonin'ny lalina ny fiainanao io fa manomboka misy azavana dingana voalohany ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao raha andavorary ny fiainanao Andriamanitra ary ny fiainanao tsy maintsy ataon'Andriamanitra lavorary fa zao mila manomboka manaiky aloha tsika eto hoe ianao Andriamanitra ianao ny Jehova ataovy zay tianao atao teto Andriamanitra tsisy mibaiko na Jesosy na ny fanamasina tsisy mibaiko an'Andriamanitra fa izy nanapa-kely izy ny tompon'antoka Andriamanitra zany ny tompon'antoka madiodio tamin'ny famoronana ty zao tontolo sy ny zavatra rehetra tokony natao ary ainy io halleloia ainy io ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary maizina nataony hoe alina de nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany zay zany andro voalohany nanova endrika fotsiny aloha ny andro voalohany de nanova endrika fotsiny aloha ary zay mahatonga antsika ho antsika zay mbola tsy malala ny atao hoe andro de tsy hoe mazava vao maizina isika zao mieritreritra hoe mifotsika arapisy maraina de isika tratran'ny andro lakamisy zao tsika zao zao ny atao hoe lakamisy satria maizina aloha ariva aloha zay vao maraina ho tena Andriamanitra hoe de nisy ny ariva ary nisy ny maraina zay ny atao hoe andro itsika zao zany zao efa lakamisy mirabanao tratrany andro lakamisy zany mahatonga antsika rehefa zoma ariva ohatr' zao de efa mifampirapitsika tratrany sabata satria ny tena marina efa sabata io zoma arivantsika io maramatora andrapitso zany de sabata androany zany tsika zao maty masoandro teo ny atao hoe lakamisy de efa lakamisy tsika zao de nisy ny aizina
dia nisy ny hariva azafady ary nisy ny maraina. Androany zany tsika zao fa lakamisy zany no mahatonga ny commencement atao rehefa zoma hariva. Zoma hariva zany a efa miaina tanteraka anatin'ny sabata isika, efa hitandrina amin'ny sabata. Azonareo zany tsika zany zao efa lakamisy raha ara-baiboly zany a dia tsy lary tsony tsika androany fa lakamisy. Zao zany tsika zao atao hoe lakamisy, dia lakamisy hariva zay vao lakamisy maraina. Dia vita ny lakamisy maraina zany a dia raha pitso maty masoandro amin'izay efa zoma hariva zay vao zoma maraina. Zay no atao hoe andro anankiray. Mazava amintsika daholo zay a. Zay aloha zany iny zany andro voalohany. Andininy fahenina amin'ny Jenesisy voalohany andininy fahenina. Ary Andriamanitra ny hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano, aloka hampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano mba amin'ny habakabaka tamin'ny rano amboniny habakabaka. Dia nisy zany. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra, dia nisy ny hariva ary nisy ny maraina, andro faharoa zany. Nosarahan'Andriamanitra tamin'ny habakabaka ny rano ety ambany sy ny rano eny ambony. Fantatr'Andriamanitra fa na ny rano ety ambany na ny rano avy eny ambony dia ilaina daholo. Sady mila rano tsika fa ety ambany ety. Tsy hoe miandrorana foana tsika fa misy rano mikoriana, misy ny lasaina, misy ny marina, misy ny izany ny anarana renirano fantatrareo aty. Maro ny renirano teo frantsay fa misy an'ilay toerana iray zay fa leko misy renirano malaza be zay. Mizapy tadina fa tsy tadidiko. Tsy hoe miandrorana latsaka tsika vao andeha anjono sa ahoana na vao andeha lakana fa misy eto. Fa ilaintsika koa nefa ny orana. Ary nilain'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny loara ohatra, orika, zany anarana rano aty andafy daholo. Orika zay le tadidiko mantsy ny faritra ny ambadimbadiky ny 77 any. Dia nilain'Andriamanitra io zavatra nasarahany io. Tamin'izany dia efa nasian'Andriamanitra ny rano any ambony sy ny rano any ambany na andringanany tamin'ny andron'ny Noa. Reny ranon'ny Pangalana, Ikopa, Sisony any Madagasikara. Alleluia. Zany hoe izay tena alavorary. Raha rano ety ambanin'ny tany tsy ahatondraka ny sa. Tsisy rano misy hainga avy ao anaty rano zany dia hitobaka ary. Ny mpamboly ety andafy nefa manao zany trohana ny rano dia mamondraka ny sa. Fa hoy izy Andriamanitra hoe asiako rano avy eny ambony dia asiako rano amin'izany ety ambany satria ilainy zany. Zay ny andro faharoa. Fiainana tsisy rano zany a tena mangetaheta ary raha mbola tsy misakafo ny olona iray fa misotro rano mbola ela vao maty. Fa raha misakafo fa tsy mahita rano dia tahaka ny agara. Rano tsy hita ny agara fa saika maty agara mianaka sisy mahela. Inona zany ny zavatra ilain'ny olona aoriana ny hazavana? Rano, loharano. Ary rehefa tonga amintsika Jesosy nanome hazavana eo amin'ny fiainantsika dia ianao reraky ny fiainana io, ianao tena hoe reraky ny fiainana tena tany karakaina tsy fininina io, rano tonga eo amin'ny fiainanao. Mbola tsy vola, mbola tsy harena. Fa izy Jesosy hoe fiadanako nomeko anareo izany fiainana misy rano zany. Ngiravana tondrahiny amoron'ny rano fialan-tsasatra izy io sy Davida ny amin'ny Psalm 7:20. Mahatonga fitsarana ngiravana eo anoloan'ny rano zany. Hoy tena Andriamanitra ianareo dia tahaka ny hazo maniry eny anilan'ny rano mandeha. Tena dia mamay azany any dia velona foana, vokatra foana, maitso foana satria hoe misy rano. Ny rano dia ilain'ny fiainantsika. Ary fantatr'Andriamanitra zany. Aoriana ny hazavana tonga ny rano. Na avy any ambony na avy any ambany dia tsisy hampanahitsika. Andiniko asika ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano ambonin'ny lanitra eo amin'ny fitoerana iray ary aoka hiseho ny maina. Dia nisy zany. Ary Andriamanitra maina hoe tangy ary ny rano tafangana ataony hoe ranomasina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny voalohany ranomasina daholo ity zavatra niainantsika.
Izy Andriamanitra hoe inona moa zany ny ataon'ny olombelona dia ilomano foana ve sa inona? Nigain'Andriamanitra amin'izay ny tany avy any ambany dia nisy tany. Poitra amin'izay ny tany. Ao aorianao ary itsika zao efa mahita fa rehefa anisan'ny zavatra hitranga rehefa tonga ny fiafaran'ny zotozo ity dia miakatra ny rano. Miakatra ny rano dia manomboka hiledika indray ny tany. Iverina amin'ny tamin'ny voalohany zany. Dia manaova recherche nareo fa efa miakatra ange zao ny voan'ny rano e. Efa manomboka misy tany. Tsika zany zao raha hoe hividy tany nareo dia aza mividy an'izany hoe bord de la mer hoe tonga dia raha tonga dia ambony ranomasina be zany. Hoe hividy tany nareo dia hanao hanangana bungalow dia hanao hôtel. Any any ampovoan-tanàna atao. Fa reny efa manomboka miakatra zao ny rano. Efa manomboka miepo ny glace-ny amin'ny pôle nord sy ny pôle sud dia efa manomboka miakatra ny rano. Tamin'ny voalohany io nataon'Andriamanitra ohatr'izay mihitsy avy any ambany ny tany dia niakatra moramora mba hahafahan'ny olona miaina amin'ny tany maina. Fa misy koa nefa ny ranomasina. Satria mbola hisy ilana ranomasina ihany koa eo. Fa ny fiainanao tena nataon'Andriamanitra tena mety. Nanomana ny tany maina mba hahafahanao miaina, hahafahan'ny olona miaina. Ary zao foana ny tenin'Andriamanitra hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Rehefa vitan'izany zany, dia izy Andriamanitra hoe tsara io. Tsisy tsara ohatran'io. Misy tany maina, misy ranomasina. Andiny fa 12 Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany nirehatra sy anana. Mamoa ary azo fihinam-boa izay mamoa samy araka ny karazany avy ka manamboa eo aminy ambonin'ny tany dia nisy zany. Ary ny tany naniry ahitra sy anana namoa samy araka ny karazany avy ary hazo namoa izay manamboa ao aminy samy araka ny karazany avy. Dia hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Dia mahavariana fa tsika rehefa misakafo, rehefa manao entrée tsika dia reny zava-maniry reny daholo no ataontsika. Sa tsy zany? Any dia tsika vao misakafo. Nataon'Andriamanitra complet aloha ny zavatra rehetrarehetra. Ara-pahasalamana ny finananao an'ireny. Ara-pahasalamana ny finanantsika an'ireny ahitra maitso sy ahitra sy anana mamosy ny hazo fihinam-boa ireny. Alleluia. Nataon'Andriamanitra vonona ny entrée anao aloha. Nataon'Andriamanitra vonona ny fangaron-daoka rehetrarehetra aloha raha nabava isany. Satria izao tian'Andriamanitra olona avorary, ampy, sady feno amin'ny fotoanany ny hanomezan'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra. Hiada ny heva eo tonga dia efa fangaron-daoka tsy fangaron-daoka sy desera aloha. Alleluia. Amen. Izany vaovao tady mirabany Soameva Mbavlina dia ny olona Rabaindrina Violette Mamy Nouvelle Créature ohatra hitako teto zany indray andro Suzelle Berta tahiny tompy daholo. Andro fahatelo vita ny zava-maitso rehetrarehetra, ny zava-maniry, ny voankazo. Ary vita izay rehetrarehetra izay dia ka tamin'izany fotoana izany tany amin'ilay andinin'ny fahatelo nisy ny mazava dia nisy ny maizina. Ary rehefa maizina io andro io dia maizina tena mitsapatsapotra ny tamin'ilay maizina tao Egypta. Tsy mifankahitana. Hoy Andriamanitra mety misy ny fotoana atory ireo misy mpangalatra amin'ny alina raha maizina loatra, mety ho ratsy ny fiainana. Dia hoy Andriamanitra hoe amin'ny alina ireo andeha hitsangana hitsapatsapa ho aiza. Hoy Andriamanitra hoe andivy Andriamanitra no hoe misy fahazavana eny amin'ny abakabaky ny lanitra ampisaraka ny andro sy ny alina. Arao koa famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. Amikao zany nisy minitra ny segondra, ny ora, ny andro, ny herinandro, ny volana, ny taona. Alleluia. Ny fikotiana an'ireo, ny volana sy ny kintana sy ny masoandro dia nentina hikotiana. Hitanao zany io volana dia tonga masoandro ray izay. Ray andro. Volana, kintana, masoandro, 2 andro. Volana, kintana, masoandro, 3 andro. Lasa ny ray volana, lasa ny herintaona. Ao koa fanazavana eny avakabaky ny lanitra izy hanazava eny ambonin'ny tany dia nisy zany.
dia anomboka teo amin'izay na dia matory ary amin'ny alina dia izao ny fahendren'andriamanitra dia ny fahiny amin'ny vola any andriamanitra nao fanazavana roa lehibe dia ny fanazavana lehibe ho mpanapaka ny andro masoandro mazava-be mihitsy ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina sy mikitana lehibe Jehova raha amin'ny alina amin'ny masoandro midirehatra be io tsy mahita tory idinany ritao fa mbola mazava ihany tsy mahita torytsika nefa koa raha mahisy kitroka loatra meme daholo mibanga ozy izy Andriamanitra fa aleo asiako mazava ihany fa maivamaivana lehibe Jehova rehavana zay mety amin'ny fiainanao dia ataony misy olona mitady masoandro amin'ny alina dia tsy mety makatohany makasitraka ny ataon'Andriamanitra dia volana ve dia maizina maninona raha amin'ny masoandro no tonga aminao amin'ny alina tsy mety aminao zany satria ny antony dia zao amin'ny alina fantatr'Andriamanitra tokony akaina ny olona tokony hitsahatra ianao tokony hatory ianao fa na izany azy mazava ihany ianao tsy miaina anaty maizina izany intsony ianao ny fiainanao tsy tian'Andriamanitra iaina anaty maizina intsony fa rehefa amin'ny atoandro ianao mazava be amin'ny alina ianao mazava kely fa ny tanjona dia zao ianao mila anaty hazavana foana na matory ianao na mifo dia tian'Andriamanitra iaina anaty fahazavana ary ny vola Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny avakavaky ny lanitra hanazava ety ambonin'ny tany tsy natao teto ambonin'ny tany hoe iny fanazava antsika ny avana eny ambony eny ary ampy ny elanelany misy mpandinika ray ny teny hoe masoandrotsika io masoandro iny raha nataon'Andriamanitra nanatona kely kokoa ny tany dia efa maty ny hafanana daolontsika rehetra ohatr'izay fozy Andriamanitra eto mety amin'io volana eto dia mitaratra ilay volana fa tsy mitondra mafana any mila matory tsara eo amin'ny alina fa ianao ry masoandro mazava be ianao amin'ny atoandro dia tsy mamay loatra eny tompoko ozy masoandro Alleluia Andriamanitra nametraka azy amin'ny avakabaky ny lanitra manazava ambonin'ny tany sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina ary ampisaraka ny mazava sy ny maizina dia hitan'Andriamanitra fa tsara misy mazava misy aizina dia nisy hariva nisy maraina andro faefatra izany andiny faharoapolo Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano ho be zava-mananaina aoka izy vorona manidina eny ambonin'ny tany eny amin'ny avakabaky ny lanitra Andriamanitra naharina biby vaventy anaty rano sy ny zava-mananaina metsiketsika rehetra izay efa betsaka ao amin'ny rano samy miaraka amin'ny karazany avy ary ny voromanidina rehetra samy miaraka amin'ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany Andriamanitra nitsodrana azy hoe maroanaka sy miapetsaha ary mameno ny rano sy ny ranomasina aoka ny vorona iamaro eny ambonin'ny tany dia nisy ny hariva nisy ny maraina ataon'Andriamanitra amin'izay zany ny karazan-kena rehetrarehetra izy Andriamanitra ny adamaseva tsy mety raha izao reo dia alao végétarien fa alefatsika amin'izay ny resaka hena mba hanjakandro dia jerinareo nitsofin'Andriamanitra rano mihitsy retsika rehefa ohatra hoe misy maro anaka dia lazain'ireo aminao terabitro zany dia terabitro ka tsika ny biby tena nataon'Andriamanitra tsy hoe kory hoe mampitovy antsika amin'ny biby fa nitsofin'Andriamanitra rano mihitsy ny reto biby reto hoe maro anaka sy miabetsaha ary mamenonda teraka indray mandeha biby tonga dia be diabe kambana be diabe teraka ny an'ny trondro tonga dia atody be diabe dia tonga dia feno trondro fahendren'Andriamanitra zany raha miteraka tsirairay ny trondro elaelitsika vao mihina trondro fa vidina amin'ny carton ny trondro raisina amin'ny arato ny trondro satria nitsofina rano reo maro anaka sy miabetsaha dia mameno ny rano alleloia vorona be diabe eny fa raha voisa amin'ny ratsan-tanana ndray sahirantsika angamba dia fanana alao misy trondro anankiray amidy arifa nalay feno trondro naiza naiza alleloia zay ny andro fahatiny andiny fa efatra amby roapolo hiditra amin'ny zavatra tena matotra be amin'izay tsika ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany ny andro etretinareo andro fahenina tokony andro fahenina anamboarana ny olona anamboarana ny adamaseva fa jerinareo tsara tapitra teo amin'ilay fanaovana
fitsofan-dranony voromanidina sy ny ranony ny biby moa izy tia ny azan-drano ny andro fahadimy vita ny tsodrano de ozy tena rao de ny amin'ny fatelo amby roapolo de nisy ny ariva ary nisy ny maraina andro fahadimy zany fa jerena reo tsara paika ny andro fahenina ao amin'ny mipaika zany ny andro fahenina ao amin'ny andimy faefatra amby roapolo tsika zao amin'ny andimy efatra amby roapolo ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany amoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy de biby fiompy sy biby mandady sy mikisaka ary biby dia samy araka ny karazany avy de misy zany ary Andriamanitra nanao ny biby dia samy hafa karazana araka ny karazany avy sy ny biby fiompy samy araka ny karazany avy ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany jerenareo tsara ny fitiavan'Andriamanitra ty andro fahenina natokana anaovana ny olombelona fa mbola sy nataon'Andriamanitra aloha ny olombelona fitanao ohatry ny tsika misy zavatra atao de ozy tsika hoe alao atsaraina kely asiana finition kely alao ampina kely an'izao misy Andriamanitra hoe anao olona ny tapakandro maraina mbola nanomezan'Andriamanitra zavatra halavoraro ny fiainan'ny olona tsy fon'Andriamanitra ho ianao manky zavatra zany ary marina ny tendrana vavy marinaty anahy ampy feno amin'ny fotoanany ny hanomezan'Andriamanitra atsika ny zavatra iainatsika sy atanatsika efa fotoana anaovana ny olona mbola netrehitra alolo asiana biby tsy ampy zany voromanidina sany ambany ranomasina zany fa alao asitsika omby alao mba hanao steak izy mivady halleluia alao mba hihinana an'izany hoe gigot d'agneau zany halleluia de tsy mahazo kivy ianao fa noharian'Andriamanitra tena ho lavoraro io fiainanao io ny devoly ny mibisibisika aminao ohatry mahita anao tsy mety afa-po mahatonga anao tsy mety afa-po de tsy mety ny fiainana fa narindran'Andriamanitra tamin'ny zavatra kely nieritretin'Andriamanitra tamin'ny zavatra kely io teneniko anao vita ny biby dia sy ny biby samy hafa karazana sy ny zavatra rehetrarehetra zava-mananaina any amin'ny andininy fahenina amby roapolo ny andro fahenina ihany io ary Andriamanitra nanao hoe hitako fa ampy reto zavatra reto andao am'izay tsika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika araka izy anjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany zany hoe ireo zavatra rehetrarehetra namboarina ireo dia namboarina ho atsika tena namboarina ho atsika ozy izy mampionina rehefa metsena tadraisiny le zavatra rahafinaritra ange vadika rehefa manana teny kely ohatry zany izy amparizany to zao tenena raisiko ty ny raiko ny nanao an'ity jereny vaky izy ena any raiko tony vaky izy voankazo any dadanay tony nefa natsara io fa metsena ianao aza mifarivotra halleluia aza mifarivotra raiso nefa ilainao fa anyrainao iny atamaseva rehefa nanandray anazy daolo ny zavatra rehetra halleluia raiso dia anjakao fanomen'Andriamanitra anao reo za rehefa na mampianatra antsika mihitsy rehefa miaina aza mifarivotra misy eo androany dia danalominana halleluia tsy hainao rapitso aza manaotra an'le olona fantatra ny afy mafy mihitsy nanao trano tena ny afy ravomanga amin'izao no hoanina atody ny atao laoka tena hoe tena maina io fiainana io midy ny fitadisiko izy ny teny nandavahana ozy izy ny fekibo zany efa lavaka d'origine aty amin'ny any fa nandavahana ria lavilavitra re satria borotsaka ny pataloha tsy mahazaka ny aiazana noho ny fiafiana dia lavahana ny fekibo hitarina ny fekibo milo tafiodina fanondroana ny fekibo noho ninona noho ny fanaovana trano miafo zay ozy izy rato tena za moa invité tamin'ireny tokana an'le trano
rahalahy zoky mahafinaritra zay izy de mba niinvité anazy tamin'ny tokana trano de nitokanana ny trano a de nijory vavolombelona izy niafy zay nanao an'ity trano ty tsaroko kozy izy a krismasy tam'za moa inola moa nanao krismasy na zay mbola nanao krismasy tam'zany krismasy fa tsy nihinan-keny reto faty amanjanako reto rato tsaroko mandrak'izay tsy nihinan-keny reo fa za mieritreritra hoe raha iana ray kilao a na roa kilao na telo kilao efa briky firy zay Simon vy lo manao trano fa ny tena nampalahelo mitokanana le trano izy nareo mitokanana le trano anaovana fety be raha volona taorinan'izay maty le rangahy nampalahelo maty le rangahy taoriny an'izay ina moa ny zavatra lesona toy hoe vita zany le trano firy taona ny afy maty any raha misy ny eo an-tanana misy ny azo atao a nomen'Andriamanitra anao io a aza mifarisotra zany fa tahoininao hotely zany amin'ny banky vola io nefa anao miafy kely na menan-kavy de raha tonga Jesosy de ahoana hoano aloha aza mba mampijaly ankonan'izany ralahy rehefa misy eo aloha de meo izy ndana eto hoano raha pitso indray hoe ahin'Andriamanitra ny amintsika fa reo zavatra eo nomen'Andriamanitra ny zany Adamasefo alleloia ndao sisitsika morona olona tahaka ny herintsika araka ny tarehantsika zany hoe mitovy amintsika tsy lavitra atsika de oka izy anjaka amin'ny azan-drano so anatin'ny ranomasina sy ny sisa natao anjaka ianao zay misy le izy soa mefa tsy niadina koa izy tamin'ny trano niafy de eny ekena hoe natsaganao ny vady aman-janaka fa nytiako tenenina hoe raha niafy be angery avana ka navita trano anatin'ny herintaona raha za manokana aloka mavita trano anatin'ny roa taona fa tsy de niafy vita ihany nge le trano e ho vita foana inge fa tsy resy lahatra re avan'izany hoe tena tsy hinana nininy zany nefa misy ny eo an-tanana fa hanao trano aloka atao tsy kelikely hoe fa mihinana aloha vady aman-janako sy ny tenako alleloia zay mba filozofiako zay eo amin'ny fiainana any mivady moa zany fa tsy anaharera alleloia aza mifarisotra zany eo amin'ny fiainana aza mifarisotra fa nomenanareo anjakanao alleloia mila manjaka amin'ireo ianao satria ianao ampanjakana fa ianao mihitsy ny tena mihafahafa andiny fa fito amby roapolo ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namorony azy lahy sy vavy ny namorony azy inona hoe lahy sy vavy alleloia tsy lahy fotsiny raha lahy fotsiny iny tsy nirindra ty fiainany ty ary iverina tsy rindry izy io fa lehilahy sy lehilahy zay manomboka mivady vehivavy sy vehivavy anomboka tsy rindry ty fiainany eto ty fa nampirindra n'ino nataon'Andriamanitra za mba mitodika amin'ny papa François Andriamanitra nanao lahy sy vavy no namoronany azy fa raha hitan'Andriamanitra fa lahy sy lahy mety amin'ny tena lahy sy lahy nataony efa tamin'izany raha hitan'Andriamanitra fa vavy sy vavy efa tamin'izany de nataony fa hoy izy Andriamanitra hoe lahy sy vavy mifameno reo zao ny fifamenony avazakitsika ny Genesis toko faharoa any amin'ny andininy faharoapolo fijerenareo tsara izavatra fa tsy zao ny zavatra nitranga tamin'io andininy fahasivy amby folo Genesis toko faharoa andininy fahasivy amby folo ary tamin'ny namoronana Jehovahandriamanitra ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra de nentiny tiany amin'ny raha lehilahy reny ahitany zay anomonany azy de nampandalovina tsirairay eo amin'ny Adama zany de nandalo zany de guedebu io zay dama elefanta guedebu any tonga de namarina tsy rhinocéros io lele babakoto io babakoto manahany Adama bloky mety kisakisaka vany ina koa ty lavalava biby lava rehefa
ameny adama anarana daholy ny adama nanisy anarana andreny a no tena vatry hoe de netiny tany am'dre lehilahy reny ahitany zay anononany azy avy ary izay rehetra nanonandra lehilahy ny zava-manana rehetra de zany no anarany vitsika vitsika de vitsika zany alleloia de izy nytenondra lehilahy de menara andiny faroapolo de nomendra lehilahy anarana biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny biby di rehetra na ereny adama namorona nyreny rehetrarehetra reny a vorondolo voropotsy ganagana gisa izy daholo namorona nyreny akoho asake zany raha voatetongy adamo mafikira asa le lehilahy ry avany voatonga teta tany tsy nahatory fa tonga de namorona anaram-biby efa ho amanarivony mba mahalelo anay lehilahy any nareo fa mafy a tonga de asa saina sola tsy fidy misy ngamby adama tam'zany inona reny ataoko anaran'izy ty de ataoko hoe sokatra izy ty ka asa zany satria azy nareo vehivavy a namboarina fotsy de to de nandenina poma fa zahay a natao hiasa aza bakamokamy miasa zany raha fa adama voataty de tena asa be zany mandalo eo aminao dao efa reraka mbola ela be koa le sokatra vo tafandaro fa miengy avery izy efa anjaranao sokatra de andalo eo anao haingana fa de efa sokatra mihitsy de sokatra anara ariny manidiny lalitra de teteneny teo fotsiny sisy areo volazanten'andriamanitra nomendra lehilahy anarana biby fiompy rehetra sy ny voromanidina rehetra mba mibiby nefa tsy hita izay vady saza ho andra lehilahy zao zany ny zavatra nitranga teto aika ia ireo biby mandalo reo tsy naome anarana ihany no nataony adama teo fa sady nitady izy mba azony atao vady satria nila vady raha lehilahy na hay ny pariseux koa ohatry zany ela be izy voatonga angidina ngidingidina te de kozy angidiny iny saminy anaty reo efa nisy aquarium bisa zany ifa mandalo balaininy iny ataovy troziny iny ririny andre ataovy asa zany a fa nataony teo a ola tena roatra any am'le genesis toko faharoa andiny faroapolo tapany faharoa nandalo teo daholo nomena anarana daholo ny biby fiompy sy ny voromanidina mba my bibi nefa tsy hita izay vady saza ho andra lehilahy aika izy nandefa anaran'ireo sady mijery mitily any hoe izany mba ho vady fa hay le elefanta ohatry ny ngeda loatra hay le tigra ohatry mandrangotra be lerajako ohatry ny ratsy be le kiso ohatry ny voretra be tsisy nety taminy eo ny ten'andriamanitra hoe ary jehovahandriamanitra nasondritory andra lehilahy ka de natory izy de nakataolatehezana anankiray izy ka nanakombona nofo ho ahosolony ary nitaolatehezana izay narain'ny jehovahandriamanitra tamindra lehilahy de nataony hoe vehivavy ka netiny teo amindra lehilahy ary ona lehilahy ankehitriny de taovako taolana avy amiko sinofo sy taolako sinofo avy tamin'ny nofoko ity ity no atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy ary noho zany lehilahy de andaony raitsy ny reny ny kaikavana amin'ny vadiny ary de nofo ray ihany izy roa izy ireo hitan'andriamanitra hoe tena mila vady voandroany mihitsy any resaka tamin'ny namako am-piasana 10 taona izy de zaho izy izy a fa miresadresaka eo zay zany de vacances ohatry zao de zaho izy aleleako daholo nefa de ary amin'ny toerinarivo aho manontany zany misy fitsangazakana zazakely many amin'ny toerina satria misy toerina naleha an'izay de any koa no mba mety ho alehanay de manontanytany azy eo renseignement zany hoe manao ana de tsy fantany mihitsy raha hoe misy fomba zazaniko izy tsy mitady zavatra momba zazakely fa momba lobedebe ngaro mbola tsy manazana zaho izy navady ary tsisy tsy mbola manambady izy ary zaho izy tsy mila vady zany fa
mananona hoy voafehivevebe zany fiainanao fa alao livre be ohatrany ihany satria tsy hainao ny atao hoe fahasambarana ry zoky fa tena hitan'Andriamanitra fa ilaina manambady a mila mananamana ny lehilahy sy ary ny lehilahy ny mpivady tena ataon'Andriamanitra manana fifandraisana po roa ray ihany izy roa alleloia sitrapon'Andriamanitra daholo zany a tsy mety zany ary tsy sitrapon'Andriamanitra tena favetavetana ny lehilahy samy lehilahy sy ny vehivavy a samy vehivavy fa lahy sy vavy nataon'Andriamanitra ary nahita vady am'izay zany izy de hoy ny zavatra nitranga hoe alika mivovobe sady manaikitra ny akovavy maneno de alao eva de vity zay a de tsofin'Andriamanitra rano am'izay ry zareo Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsa ary mamenono tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra zay vetsiketsika ambony tany voalohany nareo maro anankiroa aza mametsiny aza menatra misy amintsika maromaro anaka de menatra aty andafy aloha izay zao de efa jerijeren'ny olona zay eny mianakireo fa mandeha de vazaha tena vazaha mijery anao karsosy moa fiantson'ny zareo any tena zany karsosy aty amin'ny ay teo izy tsy zakan'zareo mihitsy mahita ny tsika maro anaka mpiavy hoe maro anaka jerijereny ary vo miaraka zay efa eny mianaka de zay fa ndraindray ohatra mijanona izy roa vavy de izy roa lahy reny manay de vavavy fa izy zareo mijery fa efa lehibe zao mbola kely anankiroa fotsiny zany tena mahafinaritra zay fa efatra ny eo fa ny tena marina aza menatra tsy fahotana ny miteraka maro angatao amin'Andriamanitra mba ho velonao somatsara reo a arena ny zanaka ryavana za zany tena miteny misy namako sy zao ampiasana mainty hoditra izy afrikanina fa raiky afiry efa raiky amby folo zany indronana ambadiko moa ny ralahy de asy zanaka zay nananjanaka efatra madama moa nananjanaka dimy ny ramose moa mbola niteraka izy fahatena de tsy mety am'zareo mihitsy miara-mivoaka zany efa tobily efa monosy pasy efa 9 place ny tobily da mbola misy tapajanona any ao an-trano izy fa miresaky zay de tena apio rano izy izy efatra fotsiny ve zanakirado apio zany tsy haiko any hoe mbola misy asan'Andriamanitra koa fa tsy aza menatra nitsofin'Andriamanitra tsika rano a ho maro anaka amenony tany angatao aminy fotsiny Andriamanitra mba halaminy koa milohan'ny atongavany zany efa voalamina koa ny anaovana ny hitsenanany zany taka nandamin'Andriamanitra ty zao tontolo zao ty de mitsofina rano amilazan'ny ten'Andriamanitra hoe tsofin'Andriamanitra rano hoanitsika daholo zany ny zavatra rehetra na ny fihinam-bo na ny manitsambo na ny bibidy voromanidina zava-mananaina na mandady na mikisaka amin'ny tany de meko azy zava-maitso rehetra koa ho fihinany alleloia ary hitan'Andriamanitra za rehetra nataony ary indro tsara indrindra zany de nisy ny andro ariva de nisy maraina andro fahenana zany efa nazaveko anao ihany hoe ny andro fafito de ny hoy Andriamanitra amin'ny Egesisy 2:2 vita ny lanitra sy ny tany sy zay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro fafito de vitan'Andriamanitra ny asa rehetra nataony ary de nitsara tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asandrehetra izy izay efa nataony ary Andriamanitra tany andro fafito sy nanamasina azy satria tam'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asandrehetra izay nyforony tamin'ny nanaovany azy eo zany Andriamanitra vao mitsahatra satria manino vita daholo ny zavatra rehetra milamitsaina izy mahita an'le olona mitovy endrika taminy le nataony ho mpanjaka ny zavatra le olona ho asoaviny efa milamina daholo ny zavatra rehetra rehetra misy manazanaka efatra amby 20 very bertany tena ezana koa zany efatra amby 20 na le vehivavy am'zany miteraka zany tsy tena sahirana sa de vity zay rehetra rehetra zay vo afaka nitsahatra Andriamanitra etiky tenenanao hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra zany ny ate asa tonga lafatra
raha izy fotsiny tsika mpimonomonina amin'ny fitondran'Andriamanitra io nataon'Andriamanitra ny fanohatra zany hoe manomboka any amin'ny Genesis toko faharoa io indray zany ny ainga voalohany na dia nakany amin'ny farany hoe tonga dia vao nanomboka zany zao toy izao dia Andriamanitra nitsahatra hitantsika. Andriamanitra tsy te halala be mahita an'ilay zavatra tany ngazana be zany dia tonga dia nitsahatra izy io dia mipetrapetraka kely fotsiny izy. Dia ohatra mahita renim-pianakaviana hoe tonga avy any avy mivoaka dia mikorotana ny trano tsisy ninona milamina tonga dia mipetraka eo ambony kanape dia mijery Facebook. Milamina zany sa tsy milamina? Ny korotana raha tonga Andriamanitra dia nitsahatra. Dia nitsahatra zany Andriamanitra teo koa dia namorona olona. Eo vao mifampitady tamin'izy inona no hohanina? Inona no sotroina? Ahoana tsika ity? Zay vao io vao mipotra ny anana, zay vao mipotra ny korotana. Fa tsy navelan'Andriamanitra ny korotana. Fa nataon'Andriamanitra vita ara-dalàna. Ampy sady feno ary amin'ny fotoanany avokoa ny tantan'Andriamanitra ny fiainantsika. Ary mahafinaritra ilay tenin-dranam-pahavisika teo hoe mahay zavatra kasitraka isika fa zao zavatra fitantan'Andriamanitra ny fiainantsika zao ry abana. Dia teteny amintsika hoe tena mety. Ary indrindra fa tsika zao miaina amin'izao fotoana iainantsika zao dia teteny aminao hoe tena mahafinaritra ny fandaminan'Andriamanitra ny fiainantsika. Hoe zao vanim-potoana iainanao zao ianao ny velona. Fa raha zao tsika zao ny velona tamin'ny andro tany amin'ny atao hoe arivo fotoana lahatany aloha tany sahirana tsika. Fa zao fotoana izao, zao andro iainanao zao, io fandehan'ny fiainantsika io, raha matavy ianao amin'izao fotoana izao dia tady ty fa misy zavatra mampety anao io matoa nataon'Andriamanitra eo aminao. Aza dia miezaka be loatra marina tokoa hoe isan'andro dia mitady. Milanja, manana balance dia isan'andro milanja. Dia manina nefa raha mihoatra 1 kilao na 2 kilao na 3 kilao Ny aloha vatiko dia tiako foana na 4 kilao io na 4 kilao Tany amin'ny kely bititiny io ny ainga. Aty amin'ny somary poids lourd mety. Tsy olana. Nataon'Andriamanitra zazy tsika dia ankizy dia tanora dia lehibe dia antitra dia vita. Dia mahaizy tsika manaiky an'izay. Ny olona tsy manaiky an'izany be dia be olona mbola ankizy dia efa te ho tanora sady. Tanora dia efa te ho lehibe sady. Misy ankizy vavy kely tsy haiko firy taona hitako tamin'ny Facebook marina indray izy 13 taona. Efa naza tamin'ny lalina izay nalehako ianao dia afaka mitsara. Aza mitsara fa jereo aloha ny lalana nalehako. Rehefa vitanao izay dia afaka mitsara meko lalina hitsara ianao. Nareo zao mba lalina vita zao tsy lalina vany am-pianarana nakany an-trano zao mba vita zao ranabavy kely zao. Te ho lehibe sady. Te ho lehibe sady. Misy ranabavy zay tsy nabozy hoe mbola zazakely tena zazakely. Kakabe ny tanazy. Vady malalako. Tsy mirindry ireny. Tsy mirindry ireny. Fa nataon'Andriamanitra ny zara misy indray efa antitra tsy manaiky any. Lokoina foa ny volo. Ny volo fotsy tsy aretina. Za zany teteny anareo raha manomboka fotsy ny volonareo tsy hoe marary akory nareo any amin'ny dokotera ohatra misy fotsy ny volo fa nataon'Andriamanitra mihitsy zany mba hanomezam-boninahitra anao. Omen'olona voninahitra ho tsongon'olombolo aza mandoko volo zany. Rehefa gris io zay mihitsy ny mandalo amin'ilay tena eo ianao. Ary misy antony maro mahatsara anao io. Misy olona efa hita fa tena mandoko volo dia ambany dia manao sport, tsy ratsy manao sport. Fa ilay fanaovana an'ilay sport tsy fitiavana teo antitra. Bebe tanora hozy izy fambeazana fitahiana sady tahiny tompo fambeazana fitahiana. Be zay mahita anao Rehefa antitra aloha ianao dia antitra e. Fa rehefa tsy antitra dia tsy antitra. Fa tsy ratsy ny fanaovana an'ilay sport. Fa ilay fanaovana an'ilay sport tsy fitiavana teo antitra. Bebe tanora hozy izy fambeazana fitahiana sady tahiny tompo fambeazana fitahiana. Be zay mahita anao Fa
fa aza manoatra ny dadazily fotsiny hoe antitra lezy dadazily efa antitra dia tsy manaiky fa mipetraha amin'ny mahalehibe any hoy Jonathan indray andro zao izy falybe Jesosy nataonao hoe malagasy tena mety zany mampety anao mihitsy ianao malagasy za zao tena teneko anao mampety a mihitsy zao poziko zao zao fiainako zao misy tsika tena te anovo tsy mety resy lahatra mihitsy ke ty zao tena lahatra Andriamanitra tamin'ny lojikany dia mety ange ary tsika misoran'Andriamanitra miaina amin'izao fiainana zao hoe amin'izao teknôlôjia zao raisinao fotsiny zay nge ravana mba miadana hoe mba mitory-teny zany aiza ravana ary Paoly zany dia hitory-teny taloha ny baiboly fotsiny le taratasy miorongorona be ohatry ny saritany any amin'ny FTM FTM le manao saritany mbola misy ve FTM le manao saritany ao Madagasikara eo ambany dio fohy be tao saritany Madagasikara dia misy an'le plan be le sarina Madagasikara sy lany dia iny miorongorona dia iny nge baibolindry Paoly andeha hitory-teny la FTM fohy be tao saritany be riavana malala maka boky ny Isaia tsika matazomika rahalany avy ery tazomika avy etya dia Isaia toko fahatelo amby efapolo aza mierikerika foana amin'ny saina Andriamanitra ao vakeo hoe riavana andeha hitory-teny tsika nefa zao iny sokafo fotsiny ny Facebook-nao dia amin'ny fifarinana lehibe ny ara-banatsika io sy zay na io fa miazona fitahina dia vita ny tory-teny fiara tamin'izany andro zany tondra ny fohy be tao saritany iny mankany amin'ny Suzelle mandeha zana-boriky hitory-teny amin'ny Suzelle any Suisse zana-boriky rady rakoto salama mandefa azo baiboly ozy ny any Koety dia hitondra vato fisaka firy zany entina any Koety amakiny vato fisaka nge amin'ny baiboly tamin'ny andro Mosesy tsika mbola menomena andro tsika miatantsika amin'izao mandefa azo baiboly paster tsy mety mitondra amin'ny poste fa mavesatra be le vato fisaka Alberta andaontsika hanao fionana any Paris manana ny fiainana rakoto ny zana-boriky fa velona mandeha tsara ia mandeha zay ainga ty miaraka amin'ny zana-boriky afaka roa volana zay tonga fa dia efa ambamboary ny toerana ionatsika amin'izany hoe paster tsy efa ririniny moky tsia etenga tsika zao anao barbecue fiainana rakoto dia efa ririnina mandro barbecue zay miaraka dia zana-boriky iainga avaty soran'Andriamanitra tiako be toy ny teny ranabavitsika tany amin'izao fotoana izao ankasitrao io fiainanao io ankasitrao mety zao iainantsika zao fiainantsika zao mety be zao ry havana ary teneko anao fa fiainana taloha tamin'ny taon'ny baiboly zao nge ravana efa fiainana andro fahasoavana be nge ravana zao iainantsika zao taloha misy olona tsy mendrika mikasika amin'ny fiara fanekena to dia tapadoa tapatany to dia maty rioza kasika ny mpiara-fanety to dia maty vehivavy-traritra ny jangajanga to dia toraham-bato tsika zao nge ravana tena fiainan'ny fahasoavana tsika ireo dia tsy mbola nisy ny jangajanga natora-bato kely raiky ravion kely ray tsy mbola nitorahana anao mbola anao andriary ny eny amin'ny Facebook manao teny marary manadio tena Davida nangala-batin'olona dia maty ny zany fa itsika misoran'Andriamanitra fa mandalo fotoana tsika tsy tanteraka tsika fa zavatra hafa ny ananaran'Andriamanitra tsika fa tsy ohatr' izany hoe manao fifadikanana 70 andro ianao vao ampiasain'ny tompo ary Mosesy fa mbola pio 70 andro dia tsika 3 andro ary any amin'ny faharoa andro pastera normal ave ohatra mangorangorana be pastera dia falina be angamba tsy ho vitako ty dia inona moa zany ny zavatra indrasana tenena minana rahanabavy fa tsy mane minana fa tsy mane 2 andro 3 andro reo atao ny olona 70 andro
andro tena fahasoavana zao iainantsika zao fahasoavana ary zao fotoana mety amin'ny miaina mahinsoa botabotany fahasoavana raha mahina anaovan'andriamanitra anao mety aminao io zany matavitavy ianao ny reny monso reny miaina any amin'ny reny pingouin reny miaina any amin'ny ranomandry foana mandavataona de anaty volony zareo reny misy le volony zareo iny volo matevina be manarona anazy iny de misy menaka ny anatiny de iny menaka iny manome hafanana ny vatany de miaro an'le atsika amin'ny vatany any anatiny tsy mbola hita mihitsy hoe monsoana reny pingouin reny hoe idiran'ny rivotra fa manino ianao idiran'ny rivotra tratry ny atsika tsisy an'izany satria efa nataon'andriamanitra misy grace matavitavy ianao teneny hoe tsy matahotra ny hiver ty zany manena tena ianao raha tsy arary indray anao amin'ny rininy io de io atao fa tsy manino io masoa anao io mety io halleloia mitahiny tompany itsika reny satry resaka eto foana fa mino fa voarainao ny afatry ampy feno ary amin'ny fotoana nanomezan'andriamanitra le zavatra rehetra ho fiainantsika ary mahaiza mankasitraka andao iaraka de akasitraka hiteny hoe andriamanitra hoe tena mety io fiainako hitondranao ahy io mbola misy tsy tonga eo aminao ve ny zavatra nitediavinao aza taitra ny biby manidina sy ny sisa mbola tsy tonga tao alohan'ny ay maitso sy ny azo fihinam-boly zay ny hitan'andriamanitra mampety eva mbola tsy tonga aloha fa laha ny aiky tamin'ny biby rehetrarehetra aloha adamo de tonga eva aza taitra aiza iandry ho avy fa tsy ohatran'ny volan-kinapsa fa tena ho avy fa andriamanitra mandahatra aza manao dingan-dava mbola zazakely voaviny ianao de ikopakehatra ary dada sy neny voanengy avainy amin'ny tektonika ianao isoty makeny amin'ny tokantrano de mimana fa de tektonika ianao atokantranonao ny mariazy ty mba afarakemeko ny zandrikely rehetrarehetra tsara ny manambady fa manana safidy ianao tokantrano iadanana ve sady tokantrano fiafiana atadidio fa raha tsy mbola nisy nomaninao kory ny momba n'izany tokantrano zany hiditra amin'ny tokantrano anao fa teneniko anao fa tsy paradiso ary de le faranareo mivady de isaraka de fanimba fiainana de potiketo fiainana maro zay tanora hitako zay zary neny anambady ozy le rahalahy kely zay dada tena mba tiako izatra dada fa angatao ana na nataoko hoe mialatsiny am'le fomba fiteny na de natao hoe nikoty na nadala na presaka an'le vivavy tsy nataon'le zazalahy kory hitany misy vivavy mahafinaritra azy de dada tiako izatra dada fa mba teneno izy de mba hampakaro ana le zandrikely amin'ny tsisy ninonninony na mitady voly zany asena varotra tsy na dadany de miaraka amin'ny dadany varovarotra tena le mivarotra ary tsy hainy nefa ataon'ny dada isan'andro fa hoe de eny koa le dadany nanariko mafy mo izy tamin'izay fotoana zay sepotra ry le dadany maninona mitady vola anaovana mariazy n'le zanany ozy hoe ianao zany ke mambolavola zazalahy kely tsy ho ray mpianakaviana mihitsy ny volavolaitsika am'izany omany aloha manambady zany vetivety zany manao mariazy mizara fera-pary fa omany aloha ary azany mariazy no manina hoe firy ny olona invitena sakafo inavy fa le ao arinan'iny aloha manasa olona folo fa nitokantranareo milamina mihinan-kanina vavy satria manasa olona zato avy eo mbola dada sy neny ny andohan'ny trosa amin'iny ratsy zany tahiny tompany itsika rehetrarehetra
aloha dia amin'ny fandarany ny fiainantsika apetrao amin'i jesosy apetrao amin'andriamanitra ny fiainana hoe ty jesosy ty fiainako ty mikorotany ty a tena tsisy ninony ty a atolotro anao ty efa atolotro ao azy io alaminy am'izay zao ary ny andaminantsika n'izy ty ohatra ny tsisy endrany ty fiainanao ty ndao sina mazava aloha halleloia nomboka misy mazava ndao asitsika aloha rano mamelombelona am'izay manomboka velombelona am'izay ny ara-panahanao halleloia tonga daholy am'izay nrehetrarehetra ny azo fihinam-bo ny any dia ho hitanao fa mahafinaritra ny tantan'andriamanitra ny fiainanao ary zao ho hitanao fa ny fandaran'andriamanitra ny fiainanao dia mahatonga anao akasitraka an'andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra hoe andriamanitra tena tsara izany tantananao ny fiainako misaotra andriamanitra fa mahafinaritra milamima aza mikoropaka ianao aza taitra io fiainanao io raha mbola eo an-tanan'andriamanitra koa io dia tsy maintsy milamina ary tsy maintsy mahafinaritra tsy maintsy tonga amin'le tena hoy ten'andriamanitra hoe aritan'andriamanitra fa tsara indrindra izany rehefa complet zany rehetrarehetra hatramin'izay andriamanitra tena hitan'andriamanitra fa tsara izany hitan'andriamanitra fa tsara izany fa vitany olombelona lamima ny zavatra ampiaratan'ny olombelona ozy andriamanitra ary hitan'andriamanitra fa tsara indrindra izany ary dia niada-pinary teo amin'ny sahidena damaseko nisy ny rehetrarehetra ny fiainanao raha apetraka ao amin'i jesosy mandeha tsy kelikely io fa ny tanjona io ho fiainana lavorary ary fiainana lavorary ny tsiananao an'i jesosy raha manaiky ny fitantanan'andriamanitra ianao andraso amin'ny fotoanany andriamanitra dia akasitrao fa sady ampy ny feno no amin'ny fotoanany no hanomezan'andriamanitra azy ndao ary tazona ny tanan'andriamanitra sika androany dia tena manao hoe andriamanitra ty fiainako ity tantano halleloia dia ataontsika ty raha mahafinaritra be te mihazona any taminao dia vavatsika aorianan'izany misaotra anao naharitra ny hatrany farany halleloia amen hivavatsika aorianan'ity iray ity Fuku
Halleloja. Isaorantsika an'Andriamanitra zany hira izany a. Isaorantsika an'Andriamanitra ihany koa zany teny izay voarantsika tamin'ity androany ity avana malala. Androany de teny aminao hoe mety anao ngamba le isan'ny olona tsy nentina kasitraka ny fitantanan'Andriamanitra na koa anisan'ny olona tsy mba nentina toky ny fitantanan'Andriamanitra. Manana ia foana ianao ny amin'ny tantanan'Andriamanitra ny fiainanao a. Manam-panahina foana ianao a. Manam-panontaniana foana ianao a. Aiza ihany ary ny anjarako ozy ianao a. Ahoana ihany ary ty fiainako ty ozy ianao a. Ity tany ty tsy mba nanana fanahinana zany. Iatamaseva tsy nanana fanahinana zany. Tsy navela an'Andriamanitra nanam-panahina raha teo satria mbola tsy teo koa le Adamaseva. Mbola tsy nisy ady tsaina momba an'izany dia efa nataon'Andriamanitra vonona teo ny zavatra rehetra. Ahoana ianao a ry havana no anana ia. Nahoana ianao no anana ia. Nefa Andriamanitra mihitsy no mitondra ny fiainanao. Namorona izao tontolo izao ary vitany hainy. Tena andrafitra ny fiainanao ve tsy ho hainy. Ivavaka tsika tendao hiteny hoe Jesosy a zay matoky anao manomboka eto. Ianao ne mety olona tsy mbola nakatoy ny fitantanan'Andriamanitra reny mihitsy. Mahita zavatra tenenina sy monomononana foana ianao hatramin'izay. Teny aminao ary avako malalako. Manomboka androany feno hifankasitrahana. Ary raha miakatra tsikelikely ny fiainanao metsara dia misoran'Andriamanitra nataony tsikelikely zany. Fa mahasoanao ny fiainanao a mandroso tsikelikely le avana malala. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao zay Jesosy satria notantananao sy novimbininao zay ary ny tananao mahery sy ny tanam-pahasoavanao no nombanay. Misaotra betsaka Jesosy satria nampianatra indray ianao androany no akasitraka ny anaiky ny amin'ny fitantananao Andriamanitra. Iaiky zay amin'ity androany ity fa tena ampy sady feno ary tena tonga amin'ny fotoanany Jehovah Andriamanitra ny zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainanay. Raha ianao le olona monmonina tsy mbola ny ahandry an'Andriamanitra reny mihitsy, androany ianao mila miaiky hoe ampy feno ary amin'ny fotoanany ny hanomezan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary ampy a Jesosy, ampy any ataony. Mety amiko izao taona iainako izao, mety amiko izao fotoana andalovako izao. Tsy tamin'ny taona 1970 na tamin'ny taona 1950 any tena tsara amiko ny miaina, fa zao 2022 zao mihitsy mampanompon'Andriamanitra amin'izao 2022 zao, zao fotoana nompokan'Andriamanitra amin'izao 2022 zao, mety amiko izao. Halleluja. Sotra Jesosy a. Ampianaro zay tsirairay a mba hiaka to, hiaka fi, anaiky ny fitantananao fa lehibe loatra ianao. Ampianaro tsy hanana inana iny zay fa Andriamanitra mahay mandrafitra fiainana loatra ianao. Eo ampelantananao amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka Jesosy manaraka. Dera naza saotra sy voninahitra tolotra ianao. Fa io zany teny zany mba tsisy latsaka. Tena hoe amoavy zato endry tsy manam-pataperana ny vozana fafy. Tsy azo ny devoly piaza. Ny vorona piaza na dia litera raiza tsy misy latsaka amin'izany fa hitondra fahasoavana ho an'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy manala. Zay tsy voalaza kosa ianao malala ny mahasoa dia apetraka ao ampelantananao. Miotra lavitra anao zay neritrereto olona reto dia ho ataonao eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Misy olona mety tsy salama eto hanasitra anazy ianao. Misy olona mety manana ny tsy ampy eto hamatsy azy ianao. Mety misy olona hiatrika azy eto hampandresy azy ianao Jesosy manala. Mety misy olona voafatotra eto hanafaka azy ianao. Mety misy olona hianjadin'ny ataky ny Satana eto hiady ho azy ianao. Misy olona mitady votsitra eo ampelantananao fa hitahiry an'ireo ianao. Misaotra Jesosy manala. Halleluja.
amen. Ivavatsika amin'izao fotoana izao a ny firenena zao ampandrosotsika nabavitsika ranabavy makirinina ivavaka ho an'ny firenena teny tompo ranabavy makirinina anao ny fitenena. Alleluia. Tain'ny Jesosy tsika rehetra dia tain'ny Jesosy pasitera menaka mbola iray zavaka tsika ho an'ny firenena ary marantsika ny tompo. Alleluia. Amen. Ny Andriamanitra reny masina tsara indrindra mbola misaotra anao zahay Jesosy malalo misaotra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao tanteraka tokoa ny fitoriana ny teninao Jesosy malalo misaotra mankasitraka Jesosy tena mamy teninao mpanao androany Jesosy malalo izay mitoriana teto aminay misaotra mankasitraka ny fonay Jesosy malalo ary hananitra ny anarano mandrakizay voninahitra ao anao rery ihany Jesosy malalo mankasitraka fa mbola mananatra ny andray anao Jesosy ka tsy monimony tompo malalo tena marina izany Jesosy malalo mbola dia fimonomonina zahay Jesosy malalo tsy mahay mankasitraka zahay Jesosy malalo tonga eto zahay Jesosy malalo masoany avokoa izay zavatra rehetra ataonao Jesosy malalo misaotra mananatra ny amin'izany Jesosy malalo na dia ninona izay mitranga amin'ny fiainanay nyzao fotoana Jesosy malalo na dia hoe mbola kely asany mazava amin'ny fiainanay Jesosy malalo isaoranay izany fa hazava mandrakizay anay izany fiainanay izany Jesosy malalo na dia eny an-dalana ary zahay Jesosy mbola andeha hoe mandalo ady misaotra anao zahay Jesosy malalo sady mbola hampitsangana anay hampitaka anay tokoa izany Jesosy malalo tompo malalo misaotra lehibe ianao Jesosy malalo mahay mandaniny ianao Jesosy malalo nalanao araka tokony misy ny fiainanay Jesosy malalo tsy to dia tonga amin'ny mazava tokoa ny fiainanay fa mandeha ampinana tsikelikely Jesosy malalo ary mazava kely ny fiainanay Jesosy malalo ka tonga hazava lehibe ho any amin'ny fiaina mandrakizay Jesosy malalo mazava isan'andro ny fiainanay Jesosy malalo mandra-pahaty anay asanao eo amin'ny raha amin'andra tompo malalo misaotra anao zahay Jesosy malalo mankasitraka na dia adinay asa Jesosy ankasitrahanay izany Jesosy misaotra fa tena tianay anao Jesosy malalo apetraka finantelan-tananao Jesosy ny fiainanay tsirairay avy Jesosy malalo sady hazava mandrakariva ny fonay ny fanahinay Jesosy malalo mba hazava lehibe indrindra Jesosy malalo ahita izany fahazavana izay mandrosika avy aminao Jesosy malalo misaotra Jesosy malalo misaotra Terasylary voninahitra ny mandrakizay ny anaranao tompo malalo ho ankehitriny Jesosy mivavaka ho an'ny firenenanay Jesosy malalo tsy miafiny aminao izany firenenanay izany Jesosy malalo ao anatin'ny fahamezinana izany Jesosy malalo tena mbola biby Jesosy tena manompo amin'ny fomba rehetrarehetra Jesosy malalo manompo anao izany fa mbola miambahamba fanompon'izy ireanao tompo malalo ao amin'ny fahasahirana Jesosy eny ekenay Jesosy na dia taraka ny sahirana ny firenenanay Jesosy malalo tompo ianao any hitsidika izany farany sahirana izy amin'izao fotoana Jesosy nefa ho any amin'ny fiaina mandrakizay izany firenenanay izany dia mandrafo amin'ny firenenanay ianao Jesosy malalo jereny mindrafonao reso ny tanana ny firenenanay Jesosy malalo tahioko ny kamboty Jesosy any mahana tsy manan-kelofana Jesosy malalo ny lopitaly Jesosy malalo jere manokana izy re Jesosy malalo eny mpitondra fiangonana indrindrandrindra Jesosy malalo ambarao izy reo tenenao fanany masinao kasio Jesosy ny fony izy reo hanambara izany fahamarinanao izany hitory izany fahamarinanao izany mba hahaizany olona rehetrarehetra ny tiny rehetrarehetra hanapetraka fiainan'izy ireo amin'ny tarakavanana Jesosy malalo tahio Jesosy tahio ny tiny rehetrarehetra Jesosy ary nytony olona rehetrarehetra na any any fanotany Jesosy malalo jereko izy ireo Jesosy mba hafana fo hanomponao Jesosy hanasina ny fiainan'izy ireo eo amin'ny tananao Jesosy malalo fa ao amin'ny tananao Jesosy tena fiainana Jesosy eo amin'ny tongotrao Jesosy tena fahazavana Jesosy malalo misaotra tompo misy matoky zahay Jesosy fa ianao any hiahy any firenenanay Jesosy hitandrina ny firenenanay Jesosy malalo ny malagasy rehetrarehetra ao Jesosy malalo betsaka ny fahavetavetana manjay fo ao Jesosy malalo ianao any Jesosy hanala izany ianao any Jesosy jerany izany ka hamindra fo amin'ny tsirairay aby mitondrony tanakavana maherinao Jesosy hitodika eo anaty anao hibeloka amin'ny faharatsiny Jesosy malalo misaotra Jesosy malalo terasylary voninahitra ny mandrakizay Jesosy malalo ho anao rery ihany ny voninahitra ankehitriny Jesosy malalo
mialety zahay sarakety zahay Jesosy malalo tena mbola pesaka feno am-pelantananao ny fiainanay Jesosy malalo na ny toromasonay zany Jesosy na dia namany mbola andeha hiasa Jesosy milanilana antady Jesosy tsy mitovy Jesosy malalo ianao any taliny tsirairay ihany Jesosy zay atao taran'izy ireny Jesosy ianao any ampahiry izy ireny Jesosy mitsitiky ny fiainan'izy ireny tokantramon'izy ireny ndraindray misy kontona Jesosy tompo fahasaranao any ijeran'izany Jesosy ny masony fahasoavanao Jesosy ijeran'izy ireny Jesosy malalo misaotra Jesosy malalo dia sady voninahitra ny anaranao mandrakizay aleluia amen. Aleluia, mankasitraka ny rahavavitsika nambintsomaka reny tsika tanatin'izay vavaka matsiro be zay. Raha mbola tsongeny amin'ny ranandro Jesosy dia eo anetsika rapitso alina tahak'izao indray amin'ny sivora sasany. Raha tonga moa Jesosy dia matoka hoe eny amin'ny ranandro tsika ny hoana. Afaka mbola miaraka aminay foana nareo miditra amin'ny site web ny Akiradio ianareo akiradio.radio12345.com aveko akiradio.radio12345.com afahanao mihaino nojapeo Akiradio misy hotezaka adiny 3 amin'ny 4:7 maraina amin'ny 4:7 rapitsika mihaona indray dia samy mahery manoloka mamy atsika tsiraray avy tsoatranareo tonga teto nahatriny hatrafara fa raha tsy teto nareo dia nahidiana rery teto zay ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Haleluia, amen.